Mbola fiatomboana izao. Avelao izy ireo iasa dia anjarantsika manara-maso. Aza mbola malaky manome tsiny hoe raha ianona madio raha ianona ohatran'izao tsy fanjakana ianao fa olon-tsotra avelao ny fanjakana anao ny asany. Ny horonan-tsara izay malaza miparitaka ao anatin'ny tambanjotra Facebook moa dia nisy mpitandro filaminana ny savan'ny toeram-ponenan'ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ny Omaly Ariva ary koa ny domaine Royal Park izay Aziany sy ny fahitalavitra Malagasy TV. Naneho ny heviny izy eo anatrehan'ny fisavana tranon'olom-boafidy izao ary nilaza fa tsy miaro atsika ny samboady raha tsy resaka afa-tsy ny immunité hananany sy ny lalàna samihafa hoy izy ary nampihany fa tsy izy no henjehina amin'izany atteinte à la sûreté de l'État izany izy izay ao anatin'ny fitantanana. Ao anatin'ny horonan-tsara izay miparitaka moa dia hita fa tena mampalahelo ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ary mahatsapa fa victime ny tenany. Eo anatrehan' izany zava-drehetra izany dia naneho heviny ireo influenceur maromaro tsy laza fotsiny itsika afa-tsy Flery Rakotomalala. Raha fintinina ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny Flery Rakotomalala moa dia ny hoe ny olana aminareo mpanao politika hoy Flery dia milaza ho madio tsy misy pentina foana nefa vitsy aminareo mpanao politika no tsy maloto. Ireo olona mpaneho hevitra sasany moa nilazany hoe ny lalàna eto a Madagasikara dia hoentinareo mpahay lalàna amin'izay tiavanareo azy ary hoentinareo manam-pahefana amin'ny mampepety azy. Teza ianao ry Augustin Andriamananoro teo amin'ny fahefana tsy mba nitenina kely aza tamin'ny ireo olona izay naharany tsy ndry azo lena tamin'ny ireo olona izay naharany tsy fanaran-dalàna ary nisy olona teo dia voa mihoatra lavitra noho ny mahazo anao ankehitriny io nefa dia tsy ara-dalàna tsy mba nahenona feona kely aza ianao. Izao ianao milaza sy mahatsapa fa victime tsy victime ianao hoy ny fanehoan-kevitra olona fa ny fanjakana dia manao ny asany ary manaraka ny lalàna misy. Ndeha moa ho jerentsika sy ho henontsika kely moa ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Christian izay maneho ny heviny manoloana ny zava-misy. Mahakasika ny perquisition, mahakasika ny fisamborana normal be izany satria raha ny rumeur zay misirkile amin'izao misy vola manodidina ny 18 milliards miparitaka any anakorontanana an'izao fanjakana mijoro zao. Manome tsiny amin'ny fanjakana ve tsika raha manao ny asany. Zay tsy tsara ny olona matoritory manana aretina. Fanovana no tadiavintsika. Vitatsika nanala ny fitondrana jadona teo aloha. Tsy famerenana jadona zao tompoko. Fa fanadiovana ary fanaraha-maso ihany koa mba tsy hisiany korotana eto an-tany sy ny firenena. Nandrasantsika amin'izao fanjakana mijoro zao dia ny fanadiovandreo andreo zavatra tsy nety rehetrarehetra teo aloha. Indrindrandrindra fa ny fanovana rafitra. Ka okatsika ho tony raha ohatra ka misy an'izay fisamborana izay fa misy ahiahy be misy amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny fanovana zay andrasantsika ny takitsika dia ny fanovana rafitra. Apetraka amin'izay ity centralisme ty ajanona tanteraka alevitsika mihitsiny ity centralisme ty. Torohevitra nareo dia ny fametrahantsika na ny état fédéral na ny autonomie des provinces zay ihany no ahafahantsika miala amin'izao fantrana izao mba mitovy ny fampandrosoana ny firenena rehefa mipetraka ny fanomezana ny fahaleovantena ny province tsirairay na ny faritra tsirairay zay no zavatra andrasantsika. Fanovana izany mitaky fotoana tsy be ny zavatra nangataindreo roa taona dia andrasantsika zay samy manara-maso tsika. Fa aoka tsika tsy hanome tsiny be fahatany fa misy zavatra ao ny vikoa tsy mikitrandrery fa miandry an'izay ezaka ataondreo zay tsika sady manampy andreo koa. Ka eto zany ny antsoko atsika rehetrarehetra mba tsy ampitovy ny mpanao politika migadra sy ny gadra politika. Ny mpanao politika migadra tompoko dia ireo olona zay na vita tsy mety tamin'ny fotoana nitondrany, nangalatra, nanodikodina volam-panjakana, nanao afera maloto maro isan-karazany. Raha migadra izy tsy gadra politika fa mpanao politika migadra. Fa ny gadra politika kosa dia ireo olona zany mamoaka hevitra tsy mitovy amin'ny mpitondra zay amoronana dossier dia gadraina zay no atao hoe gadra politika, zay no divantsika tsy mety zay tokony isy ny fahalalahana maneho hevitra tsy tokony hampigadra velively. Ka sao dia fangarotsika zay zavatra
anankiroa izay fa aoka tsika tsy hanam-pandeferana amin'olona zay manodikodim-bola mpanjakana na koa alahelo azy ireo ijoro anao avokandro eo fa ty tsy meloka ty olona tsy nanao an'izao ty olona voahiraka fa tsy desidera rehefa irana aminao zavatra tsy manjary afaka tsy manao anao fa rehefa nanao anao zany misafidy izaka ny vokany ka tsika ajanona amin'izay ity malahelo lava ho an'olona zay manao tsy mety manao zavatra tsy manjary ampina izy fa ampanarahina lalàna fa tsy hoe arovana satria namana na olo-pantatra zay kosa aloha tsy tovizantsika hevitra ka samy ho tainjanahary aby tsika rehetrarehetra. Eny moa fanehoan-kevitra sy fanazavana izay nambarany solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian fa ho arantsika eo inona ny tena zava-misy marina ho hitantsika eo inona ny tena zava-misy marina manoloana izao tranga izao. Fantatra ihany koa ankehitriny anisan'ny tena malaza hoe tonga eto an-tanindrazana ny filoham-pirenena teo aloha tsy iza moa izany fa Hery Rajaonarimampianina. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yaty misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.